valopolo isanjaton'ny malagasy dia miaina sy mivelona eny amin'ny faritra ambanivohitra. Ny famokarana voly sy akora fototra dia miainga avy amin'ireo mpamboly, mpiompy sy mpanjono monina eny fotin'ireo. Ny vondrona ho kooperativa ireo mpamokatra ireo ary aman'arivony ny mpikambana ao anatin'izany. Nampitambatra ny heriny sy ny fahaiza-manaony tokoa izy ireo anatanterahana amin'ny atsakany sy andavany izany famokarana izany, indrindra moa fa misy ireo faritra tsy mahalany vokatra ao aminy oharina amin'ireo faritra hafa izay tsy ampy famokarana. Noho izany indrindra no namolavolan'ny fandaran'asa fiariana ny tolotra zara iombonana ary arahany manatanteraka amin'ny ministeran'ny fambolena, fiompiana ary ny jono, ny ministeran'ny indostria, ny varotra ary ny asa tanana ary ny rantsan'ny firenena mikambana ho amin'ny fampiroboroboana industrialy na ny ONUDI. Zara iombonana bay fiariana dia tolotra natokana ho an'ireo kooperativa misehatra eo amin'ny fambolena sy ny fanodinana akora fototra azo avy amin'ny voly. Tolotra anohanana firoboroboany fa indrindra ampitomboana ny taham-pamokarana sy ny kalitaon'ny vokatra mivoaka ao aminy. Andro Vitsimonja taorian'ny fanaova-tsony fiara-miasa teo amin'ny mpiara-miombonantoka moa dia efa voatolotra soamantsara an'ireo kooperativa mpisitraka voalohany ao Manakara ireo fitaovana sy milina avy amin'ny tolotra zara iombonana. Ho fanampin'ireo milina ireo dia samy manolotra ny fanohanany ara-teknika ireo mpiara-miombonantoka. Ho an'ny fiariana manokana dia fametrahana matianina ho amin'ny toeram-pamokarana, hanamora ny fampiasan'ireo fitaovana sy hanampy amin'ny fomba famarotana ny vokatra sy fampiofanana momba ny fanabeazana ara-pitantanam-bola no natolotra ireo mpisitraka. Napetraka fiariana ho tanjona moa ny hipetrahan'ny tolotra zara iombonana manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara ka kendrena ny hametrahana toeram-pamokarana 12 fanampiny amin'ny ity taona ity. Amin'ny mahafandaran'asa nasionaly no volavolain'Andriamatofiloam-pirenena Andry Rajoelinazy dia miroso hatrany amin'ny fanatanteran'ireo velirano napetrany ho an'ny firenena hifiariana.